Maromaro ihany koa no tsara ho fantatra ao anatin'ny fitom-baovao iroso ao anatin'ireo tapatapany avy hatrany arisika. Vazaha teratany Frantsay iray monina ny Nosy be no tsy hita mpibokana telon'ny ranomasina teo nelanelana Ambatoloka sy Anositany kely ny alatsinainy lasa teo nandirina tamin'ny valora sy sasany maraina. Raha ny vaovao iray dia olona telo izy ireo no niaraka io alatsinainy io ka ny iray tamin'izy ireo dia teratany malagasy fa ireto roa ambiny kosa dia Frantsay avokoa. Nandeha nanjono ny dian'izy ireo tamin'izany ka i Mestre Jean-Jacques dia nilomano tao anaty ranomasina no niakatra tao anaty lakana vokatry ny krampy nahazo azy. Tsy nonona teo ity teratany Frantsay 12 taona ity fa raha vao afaka izany dia niverina tany an-dranomasina indray ny lehilahy ka tao aorianan'io dia tsy toa nipoitra intsony fa nateriny ranomasina. Nampandre ny mpitandro filaminana sy ny tompona andraikitra tany an-toerana avy hatrany ireo olona roa hafa izay niaraka tamin'ity Frantsay ity ka tao aorian'izany dia nidina teny an-toerana avy hatrany izy ireo. Nanomboka teo dia nandeha ny fikarohana ity vazaha ity ka ny mpitandro filaminana tany an-toerana no nisahana izany miaraka tamin'ny APMF. Hatraminazahoana ny vaovao dia mbola mpikarohana ity vazaha teo tompona andraikitra amin'izany. Ny fatondra teo hatraminazahoana ny vaovao dia tsy mbola hita. Raha ny fanamborena izay voaray dia vazana tany amin'ny toerana ity vazaha tsy hita popoka ity satria dia ao Anosy be ihany ny tena no mipetraka. Efa fanonoana ihany koa no nanjony teo amin'ny toerana misy ny loza. Mbola miandry ny fikarohana ataon'ny mpitandro filaminana sy ny APMF ny fianakaviana raha ny vaovao iray avy any an-toerana. Tsy eto andrenivohitra intsony amin'izao fotoana izao no miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana ny mponina fa hatrany amin'ireo faritra sy distrika hafa ihany koa. Anisan'ireo lasivatra amin'izany amin'izao fotoana izao no ny distrika Anjozorobe sy Akazobe. Raha ny vaovao izay voaray dia nahazo fandrahonana avy amin'ny dalo ny tanàna vitsivitsy teny amin'ireto distrika ireto ka ho avy anafika izy ireo. Teo anatrihan'izany dia nandray fepetra avy hatrany teo nivon'ny zandarmeri-pirenena ka misy ireo zandary avy eo akady lalana no nalefa nidina any an-toerana nampy anisa ireo efa any an-toerana. Raha ny fanazavana izay voaray dia nanodidina amin'ny 30 ireo zandary no nalefa any an-toerana izay efa vola tanteraka ny fiadiana amin'ny dahalo. Hatramin'ireo mpitandro filaminana any an-toerana raha ny fampitambo vaovao iray hatrany dia efa nahazo fandrahonana indrindra tao aorian'ny fisamborana dahalo tany Anjozorobe. Niantso ireo mpitandro filaminana tany an-toerana ny naman'ireo dahalo voasambotra raha ny fampitambo vaovao hatrany ka nandrahoana hanafika tanàna izy ireo raha toka tsy avotsitra ireo namany. Tsy miara-miasa na ihany koa mifampiraharaha amin'ny mpanao ratsy ny mpitandro filaminana ka na eo aza izany fiantsiana sy fandrahonana izany dia tsy nilefitra ny zandary ka izany no isan'andefasana ireo zandary any an-toerana. Efa nitoerana avokoa ireo zandary avy etsy akady-lalana miaraka amin'ireo zandary tompo-tanàna raha ny fampitambo vaovao ka efa manao ny fikarohana sy ny velam-pandrika hiadiana amin'ireo dahalo. Ivoaka ny fonjany Toliary omaly maraina ikoana rivolala. Araka ny didina voaka ny fitsarana ambony Toliary dia afaka madiodio tamin'ny fanenjehana azy ho mba ilay raharaha ambalavelona tany miandro vazo ny tenany. Efa ho enim-bolana no ny tanàna ponja azy tamin'ity raharaha ity. Efa no tanàna ponja vonjomaika tany miandro vazo izy tao aorian'ny nisamborana azy sy ireo namany telo. Ny 1 Janoary 2024 niakatra fitsarana mba raha tonga voalohany tany miandro vazo ny raharaha. Sazy miatra eritaona tranomaizana no azony. Napakatra ny raharaha tena niovany fitsarana ambony any Toliary izy tao aorian'ny didy io. Nandany 3 volana tao amin'ny fonja miandro vazo i Cohen. Nafindra tany fonjan'ny Fianarantsoa izy tao aorian'izany. Tao aorian'ny tababolana nitazomana azy tany Akazondrano Fianarantsoa dia nafindra tany amin'ny fonjan'ny Toliary indray. Notazomina 2 volana sy tapany teo eo tao amin'ny fonjan'ny Toliary ny tenany ny aloha izao nazahoany fahafahana madiodio izao. Araka ny fantatra dia eo amin'ireo mpiaradia amin'ny any Fianarantsoa androany itoy any Antsirabe izay tanindrazany ihany. Araka ny fanazavany dia isy ny karazana fomba manokana natao any Antsirabe anao fisoronana fidiovana noho ny fandotona ay any amin'ny tendrombohitra masina iray any Antsirabe aho ho ny nambarana nandritra ny resaka ny telefônina ny fanaovana tamin'ny omaly. Ilaza ny lehilahy fa tsy dia nanana olana manokana nandritra ny fotoana nitazomana ponja azy. Jiolahy roa tany Tomasina, Mpisandoka, laza ho mpiasan'ny Jirama eto Antananarivo no tratra tamin'ny fivarotana kaontera halatra. Araka ny fanadihadiana dia efa day izy ireo no noraitsy-kombakomba tamin'ity asaratsy ity ka mivarotra ny kaontera halatra amin'ny vidiny iray tapitrisa ariary. Tsy vitan'izany fa vitan'izy ireo ihany koa no mampiorohoro sy mandrahona itory izay mividy izany satria kaontera halatra no novidiana.
Ireto soalahy voasambotra ireto moa dia voapanga amin'ny fangalarana kaonteran-jiro, fisandohana andraikitra ary fanaovana sy fampiasana osika. Araka ny fantatra dia efa nametraka fitoriana momba ity raharaha ity ny orinasa JIRAMA Toamasina ny alatsinainy lasa teo. Mpandraraha iray ao amin'ny distrikany Ambanja misy nanafika ny farany volana May lasa teo. Lasa nandritra izany fanafiana izany ny vola mitentina 30 tapitrisa ariary. Raikitra ny fifanoherana teo amin'ny dahalo sy ny mpitandro filaminana ka lavo ny iray tamin'ireo dahalo. Sarona kosa ny 5 lahy tamin'ireo 7 nanafika ary tavaverina 100 tapitrisa ariary tamin'ilay vola. Araka ny loharano vaovao dia efa nahiditra am-ponja izy 5 lahy ireo. Manoloana ity tranga ity dia manentana ny rehetra ny mpitandro filaminana mba tsy hitahiry vola be ao an-trano. Misy lalàna nivoaka teo anivon'ny mpitandro ny filaminana fa tsy azo atao ny mivarotra sy manapoaka petara eto Madagasikara. Ny fipoahan'ny afomanga etsy Anosy ihany hoy ny ao amin'ny mpitandro filaminana no ara-dalàna ary ny ao amin'ny fikambanana na fianakaviana azo lalàna manokana anapoaka izany. Ka noho izany dia voasazy sy hoenjehina izay rehetra mivarotra sy manapoaka alohany, mandritra ary aorian'ny 20 Jona ka tsy manana fahazoan-dalana. Idinay fotsiny androaka sy hanala ireo mpivarotra ny mpitandro filaminana ary tsy hisy ny hindrafo. Manamarika ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ny fanapohana izy ireny saingy noho ny tsy fahandriam-pahalemana amin'izao andro izao no antony andrarana ny petara. Manomboka ny 15 Jona ho avy izao ka hatramin'ny 30 Jona dia tsy azon'ny fiara hivezivezena intsony ny araben'ny fahaleovantena satria misy hetsika maro karakaraina ho fankalazana ny fetim-pirenena. Ny 17 Jona izao ka hatramin'ny 20 Jona moa dia isan'ny carnaval de Madagasikara izay karakarain'ny Ortana. Andian'ny faharoa izy io ary entina indrindra no kafana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena eto Andrenivohitra. Fialamboly maro samihafa no hita eny an-toerana toy ny hira gasy, ny fête de la musique izay ankalazana isaky ny 20 Jona. Ho hita ao ihany koa ny fanfare, ny sport extrême, ny sport beach, ny fête foraine sy ny fampiratiana ireo fiarakodia-tranainy ary tsy ho adonona ny fampiratiana ireo vokatry ny asa tanana malagasy sy ny podium.